Veleny mandrakaiva ry ava-malala ny miaona amintsika amin'ny fotoana toy izao ary miaraba atsika amin'izao tapany ariva amin'ity sabata ity izao. Ka ny fitahin'Andriamanitra sy ny fiadanany eo amintsika tsirairay avy ary ombatsika mandrakariva izany. Sokatsika Andriamanitra satria mbola tafahoana eto isika ary anao dindinika eto ijeriny amin'ny resaka manokana izay anisan'ny zava-dehibe ato amin'ny ity fivavahana izay arahana ity dia ny amin'ny resaka fifadian-kanina izany izay hojerentsika amin'ny fomba manokana amin'ity androany ity. Melohan'ny hidirantsika amin'ny fanazavana sy ny resadresaka toromarika sy ny fanazava-kevitra izay ho atao dia manasa anareo mba hanondrika ny loha fa hivavaka isika. Tomban'Andriamanitra sy tsarany an-danitro misaotra anao midera mankalaza zany. Satria Andriamanitra fitiavana ianao ary momba anay mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Eny mamena ny fitsarana ianao ary isan'izany izao sabata izao ankoatra ny alina izay nidiavinay. Tsapa tokoa fa fahendrena sy fisainana lalina mahay mitsinjo sy miahy no antony anaovanao izany. Misaotra ny amin'ity sabata fitsarana izay menao ity ary afahanay ihany koa manovo ery ara-panahy, manovo fahalalana ny amin'ny zava-panahy amin'izay zavatra atao eto. Tomban'Andriamanitra io
misy fananaka amin'ny sitraponao hatramin'ny ny sarahana fotoana folo eo ka hatramin'izao dia maniry hatrany zay ny voavela heliko amin'ny Kristy. Ary mitahiry zao fotoana izao hatreo amin'ny fomba manokana irao ny fanahinao masina mba homba anay eto. Amin'ny anaranao Jesosy no anirenay ny vavaka. Amen. Iandriavana, ijery loha hevitra anankiray isika amin'ity androany ity dia amin'ny resaka hoe fifadian-kanina na ilay isa 210 na ray izany. Ijery ny tontolo momba ny atao hoe fifadian-kanina isika izany ary ijery amin'ny zoro anankiray ny amin'ity resaka fifadian-kanina ity. Mety maro ny famaritana ny atao hoe fifadian-kanina. Fa amin'ity androantsika dia ijery famaritana anankiray manokana ny amin'ny atao hoe fifadian-kanina. Ny atao hoe fifadian-kanina dia fampiatoana ireo zavatra ranofo izay tsy ahafahantsika mifantoka amin'ny firaisana ety amin'Andriamanitra. Fampiatoana ireo zavatra ranofo izay tsy ahafahantsika mifantoka amin'ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra. Rehefa hifadianina izany, ny zavatra tokony ao an-tsaina dia izao hoe mba ahafahantsika mifantoka amin'ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra. Izay zany tanjona lehibe indrindra ny amin'ity hoe fifadian-kanina ity, mba hanana fifantohana amin'ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra isika. Koa andeha isika ary hijery ny amin'ireo hoe karazana fifadian-kanina izay mety azontsika atao ihany koa hoe karazana fifadiana. Hitantsika eo ny mahatonga izay mety fahasamihafana kely zay hoe fifadian-kanina ve sa fifadiana le izy, satria tsy voatery zavatra ampidirina vava ihany na hanina ihany no mety misakana antsika tsy hifandray ety amin'Andriamanitra. Koa andeha hirosoantsika ireo karazana fifadiana izay ahafahantsika mifantoka bebe kokoa amin'ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra. Iray amin'ireny ary anisan'ny idealy dia ny fifadiana hanina maina. Zany hoe tsy mikasika ianao na rano aza, tsy misakafo, tsy misotro rano. Hitantsika zany eo amin'ny Estera 4:4-9 sy ny asan'ny apôstôly 5:7-9. Rehefa nanao antso fifadian-kanina ry Estera sy ry Mordekay ireo vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro dia tsy nikasika rano mihitsy izy ireo ary tsy nanendry sakafo. Tahaka izany koa i Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly rehefa niaona tamin'Andriamanitra, niaona tamin'i Jesosy tany amin'ny lalàn'i Damaskosy izy dia nanomboka tsy nisakafo ary tsy nikasika rano mihitsy nandritra ny 3 andro tamin'izany fotoana izany. Io zany le atao hoe fifadiana hanina maina na fifadiana maina izany. Ary misy ihany koa ny fifadian-kanina lena. Arak'izany dia misotro rano zany na ranom-boankazo ny olona anankiray ao anatin'izay fifadiana hanina lena izay. Zany hoe tsy mikasika hanina fa ranom-boankazo na rano tsotra, rano madio tsotra no sotroina araka izay hita fa mahazaka azy ny olona anankiray. Misy ihany koa ny fifadiana hanina masaka. Ny fifadiana hanina masaka na ny fihinanana voankazo fotsiny. Zay ngamba no azo resahana. Misy ihany koa mety mihinana legioma manta tahaka ny karaoty sy ny sisa ao anatin'ity fifadiana ity ihany koa izany rehetra izany. Ao ihany koa ny fifadiana hanina amin'ny ampahany. Ny fifadiana hanina amin'ny ampahany araka hitantsika eo amin'ny Daniel 10:7 dia izao. Ry Daniel dia ny tao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny sakafo fihinan'ny mpanjaka izany. Ary dia tsy nihinana afa-tsy ny legioma, voankazo ary ny hanin-kotrana izy ireo tamin'izany. Anisan'ny fifadiana ihany koa izany. Ary hitantsika tamin'izany fotoana izany fa na ahafolo eny ny amin'ireo manam-pahaizana
niakaka tamin'izy ireo a ny fahalalany tao anatin'izany fifadiana hanina amin'ny ampahany a izany. Misy fiatraikany eo amin'ny toe-batana ihany koa izy ity satria voalaza fa mandomandina ny tarehin'izy ireo ary dia natavy mihoatra noho ireo izay niarano TOE-TSAINA sy niarano beazina nomena fahalalana taminy ireto zatovin'Andriamanitra telo lahy efadahy ireto rehefa nifady ireo hanina izay toy ny hena sy ny sisa izany, tsy nihana fa tsy legioma zava-maniry izany izy ireto. De toizantsika ihany ny amin'ny hoe fifadian-kanina. Eo zany ohatra ny amin'ny hoe ty le lesantsika teo am-piandohana teo hoe eto amin'ity lafiny ty dia tsy resaka sakafo indray zany le izy fa mba ahafahantsika mifantoka amin'ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra dia ireto misy karazana fifadiana izay tiana atoro atsika zany. Ao ohatra ny fifadiana ny firaisana fandriana na ny firaisana ara-nofo. Ao amin'ny mpivady ara-dalàna zany ny tiana resahana eto, izany hoe rehefa mpivady ara-dalàna, mpivady mazava ho azy vao masina eo anatrehan'Andriamanitra dia mety anokana fotoana ifandraisana ety amin'Andriamanitra. Ny ankilany ohatra dia misy zany fisaraha-pandriana ho an'ny mpivady amin'ny Romanina 7 andininy 5 no misy izany teny izany ry havana. Ao koa ny fifadiana ireo tambajotra serasera izay toy ny aina manjery ny tambajotra sosialy ireo serasera maro isan-karazany izany. Ilaina ny manajanona azy ireny rehefa ifandray ety amin'Andriamanitra isika mba hisy fifantohana eo amin'izany fifandraisana ety amin'Andriamanitra izany. Misy ny fifadian-kanina miaraka amin'ny hery mihoatra ny natiora. Hitatsika izany eo amin'ny Deutéronomie 7:7 Lioka 4 dininy 1 sy ny 2 dia ny fifadian-kanina izay nataon'i Mosesy 700 andro sy 700 alina tsy nanendrina de rano aza sy ny an'i Jesosy ihany koa 700 andro sy 700 alina tany anefitra izany. Io indray dia mihoatra ny natiora izany na jeune supernaturel izany izy ity ka izay le karazana fifadiana izany izay naseho amintsika teto tamin'ity androany ity. Fa rehefa hifadianina moa zany de misy ny tanjona kendrena ary mazava azy fa tanjona ara-panahy zany no kendrena. Ny zava-kendren'ny fifadian-kanina sy ny fivavahana dia ny avononany tsirairay avy hanao fahalalalanana ho an'ny hafa. Zay zany ny tena tanjona lehibe zay mba ahafahana manao fanelanelanana ho an'ny hafa. Ohatra hoe fomba ampanao zao ohatra hoe mifadianina fa hanala fanadinana, mifadianina fa misy asa zay andrasana valiny fangatahana asa nantoy izany, mifadianina fa mila fanasitranana, mifadianina fa mila idiran'Andriamanitra tseratra ny fiaina tokantrano, fitaizana. Maro be zany ireo azontsika anaovana fangatahana fifadian-kanina ary ilaina ny misy olona miara mifadianina antsika amin'izay dia mifampitondram-bavaka eo izany ny amin'izay fotoana izay. Zay zava-kendren'ny fifadian-kanina zany fahavononana mba hifampitotram-bavaka. Manampy antsika hifantoka bebe koa amin'Andriamanitra ity fifadian-kanina ity ry havana. Manampy antsika hifantoka bebe koa amin'Andriamanitra ny fifadian-kanina. Ny fifadian-kanina dia fomba anankiray izay ahafahantsika mifandray entina mihaona amin'Andriamanitra izany. Ary zaka ny mampatsiahy fa ny foibe hihaonantsika amin'Andriamanitra dia ao amin'ny saina, ao amin'ny lohantsika ao zany, ao amin'ny ati-dohantsika ao. Ary mila miasa tsara zany io ati-dohantsika io. Ny zavatra miseho rehefa misakafo isika, indrindra rehefa somary mavesabesatra ny sakafo hohanina na ilay manao voky iny isika na somary voky tafahoatra dia mavesatra amin'ny masontsika. Ary tsy voizao zany fa efa ny Entaolony efa niresaka an'izany mihitsy hoe
vokizy de natory lasa ho ampitenenana zany la izy vokizy de natory satria zava-misy any zany no hita fa rehefa voky ny olo anankiray dia midina maso me mavesatra ny eto masony ary de mikipo azy ny amin'izany tsy hoe fanahiniana izany fa raha azavazavaina foy dia tahakataka izao zany no zavatra miseho rehefa misakafo isika dia manomboka misy sakafo zany ao anatin'ny vavonitsika ao ary rehefa misy sakafo anatin'ny vavony dia hiasa zany ny vavony io rehefa hiasa io vavony io dia misy sintona ireo ny akabeazany ra zany mba hiandrona sy ho ampiasaina afaka anetsika ny osatra ao amin'io vavony io vokatra zany dia mety ho vitsy ny raha izay mikorina makany amin'ny lohany izany zay mila raha betsaka ihany koa hitondra le oksizena zay ahafahan'ny atidohantsika miasa tsara ka rehefa miena zany nisan'ny tsy nisa moa zany ny abetsahan'ny raha zay miakatra any amin'ny atidoha vokatra ilay vavony somary fienofieno ka hiasa dia miena koa zany ny oksizena izay makany amin'ny lohatsika any ary efa miena ny oksizena makany amin'ny lohatsika dia mazava ho azy fa tsy ampy zany ny zavatra ilain'lay loha de zay mahatonga atsika ohatrany voatarika hatoro azy riavana misy fiatraikany amin'ny zavatra ara-panahy io sakafo misy fiatraikany amin'ny fifatoatsika amin'Andriamanitra ny fisian'ny sakafo ao anatin'ny vavontsika andeka atsika hijery ny amin'ireo sakafo izay mandeha ao anatin'ny vavontsika ao sy ny fotoana lanin'ny vavontsika andevonana azy etsika zao dia mialatsiny fa amin'ny teny frantsay moa izy tia na tamin'ny tambazotra serasera ireny ny henomby zany dia mila adiny telo ny vavontsika andevonana azy zany hoe adiny telo arina ny hinanana azy zany zay vao levon'ny vavony ny henomby ny enana koa indray dia eo amin'ny adiny ray sasany hatramin'ny adiny roa eo ny trondro dia 5 hatramin'ny 50 minitra no andevonan'ny vavony azy eo ndraytsika zany raha hijery eo vokatra ronono rehetra dia zao eo amin'ny adiny roa eo zany no andevonan'ny vavony ny ronono sy ireo vokatra avy amin'ny ronono rehetra amin'ny produit laitier rehetra izany ny fromage ny beurre ny inona koa ty izy ny abobo sy ny sisa rehetra izany ny aorta dia mila adiny roa zany ny vavony mba andevonana izany eny fa na dia ronono sotsika io io ronono sotsika io rehefa tratran'ny ranom-bavony io dia mbola lasa mivaingana sy manao ohatran'le hoe ronono mivadika ireny izy eo anaty vavony ao dia andevona indray zany ny vavony ny amin'izay ka tsy tokony ho gaga tsika raha hoe mila adiny roa ny vavony andevonana ny amin'izay ao ana kosa ny amin'ireo zava-maniry raha raisitsika ireo noix zany na ireo noix de coco sy ny sisa izany dia mila adiny telo ny vavony andevonana izany eo ireo anikotrana tahaka ny katsaka ny tsaramaso ny voanjobory sy ny sisa rehetra reo céréale izany dia mila adiny roa koa ny vavony andevonana izany ny ovy dia eo amin'ny adiny ray sasany hatramin'ny adiny roa eo eny fa na dia ataontsika malemy sy tsy tsakona intsony ara izany dia afa ny fandevonan'ny vava azy ary afa ny fandevonan'ny vavony izany ovy izany eto zany reo legioma izay masaka dia mila 70 minitra ny vavony andevonana azy raha manao lasopy izany na reny composé reny dia 70 minitra ny andevonan'ny vavony izany zay fotoana ilain'ny vavony andevonana izany eo ihany koa ireo legioma manta ohatra dia mila 30 minitra hatramin'ny 70 minitra
ny andevona ny vavony azy. Raha iresaka ny amin'ny jus tsika dia izao, na ny ranom-boankazo na ny ranona legioma dia 12 hatramin'ny 20 minitra no andevona ny vavony azy. Fa ny tsy mila fotoana maharitra ry havana dia ny rano izany, tsy misy 2 minitra dia miparitaka ny mivatana ny rano izay sotroitsika. Zay ny tsetsatsy haritra ny amin'iny. Zany hoe raha misy zavatra zay anaty vavonitsika ao dia mety ho sembana ihany ny fatoatsika bebe kokoa amin'ny fionana amin'Andriamanitra. Koa rariny loatra raha miteny ny Baiboly aoka isy ny fifadian-kanina na atao ny antso ny amin'ny fifadian-kanina izany. Izay zany ny antony kendrena voalohany ary ny faharoa dia izao, mitaona antsika hivavaka ihany koa ny fifadian-kanina satria anana fifandraisana ety amin'Andriamanitra isika ny amin'izay. Mitaona antsika hivavaka tsy hoe hamaky boky fotsiny na hira fotsiny, hamaky Baiboly fotsiny na hira fotsiny isika, fa mila manana zay resaka hifanaovana amin'Andriamanitra zay, izay le fifantohana ety amin'ny firaisana amin'Andriamanitra. Ny fifadian-kanina ihany koa dia mampianjaanja ireo zavatra samihafa mifehy ny fiainantsika. Mety manana toetra izay tsy hitanao mihitsy ianao ary mety tsy azonao an-tsaina, fa rehefa anaty fifadian-kanina dia ho aseho an'Andriamanitra hoe izao kay ny toetrako ity, mety kotokotonina ahako, mety masisika ahako, mety olona sarosarotiny, mety olona atao hoe olona mora sosotra ny tena ny amin'izany zavatra izany. Maro ireo toetra maro, mety bantainainga kely, mety tsy azo an-tsaina izany, tsy milaza marina. Ao anaty fifadian-kanina no ampianjanjan'Andriamanitra ireo zavatra mifehy antsika ireo, dia ho hita mazava ny amin'izany. Mialoha ny rosotsika amin'ny fotoana hanohisantsika azy dia manasa anao hanondrika tsy hanondrika loha hivavaka fa hiaino feokira anankiray hisento kely na hisinda kely tsika zany ao anatin'ity hira iray izay atolotra ity. Fifadian-KANINA
raha izay areo tanjona kendrien'ny fifadikanina misy telo izy teo a manampy atsika hifantoka bebe koa amin'Andriamanitra mitaona atsika hivavaka amin'ny mampianjaanja ireo zavatra samy hafa amin'ny fiainantsika dia andeha koa sika amin'ity tapany faharotia hanomboka izany tapany faharoa zany amin'ny fijerena ireo fomba hifaditsika hanina ahoana ny fomba hifaditsika hanina ny fomba hifaditsika hanina dia voalohany indrindra aloha dia izao hoe manao drafitra tsy hifadianana tanteraka ao anatin'ny 420 ora isika asa diny fa misy karazany maro ilay fifadikanina izay nresahantsika teo ary misy indraindray mandray sakafo kely andry araka ny toe-batana izany misy ilay misotro rano misy mihana voankazo nresahantsika teo daholo izany misy mihana hanikotrana dia fomba hifadinanana izany dia izao rehefa miresaka eto zany dia arakarak'ireo karazany izay nresahana teo no anaovantsika ilay fifadikanina izany manao drafitra tsy hifadianana tanteraka ao anatin'ny 420 ora arakaraka ny toe-batan'ny olona ny anatanterahana izany faharoa dia izao mihinana sakafo tena tsotra amin'ny fatra kely na koa tsy misotro fa tsy ranom-boankazo eny mety hisotro rano ihany koa ianao zany ao anatin'izay araka le toe-batany ihany sy ny ahafahany ny olona tsirairay avy mifantoka ao anatin'ilay fifandraisana ety amin'Andriamanitra izany misy matsy ny olona raha ohatra misy sakafo ao anatiny dia efa manomboka tsy mifantoka izy na dia amin'ny fatra kely ara misy kosa nefa ireo izay tsy mataty mihitsy eny fa na dia ny rano fotsiny ara no sotroina dia mety tsy ho tatiny zany no ny toe-batany mety ny vavoniny mety tsy mataty an'ilay izy dia voalaza fa raha ohatra ka lay misina sakafo kely ao anatin'ny vavoniny tsy mampikarokaroka vavoniny mampifantoka azy amin'ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra dia tsy hita izay olana ny amin'izany azadiny fa mba hahafahantsika mifantoka ety kokoa amin'Andriamanitra amin'ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra no antony hifadikanina fa tsy hoe za na vita tsy nisotro na dia rano aza na dia goto anankiray aza ka samana ny toe-batany ny olona dia misy zany ireo karazana fifadiana izay atao arakaraka izay toe-batantsika izay misotro rano betsaka ao koa ireo olona zany hoe rano fotsiny azy ny sotroiny dia afaka ny mety mikarokaroka ao amin'ny vavoniny ary afaka ihany koa ny mety hoe filany sakafo mety ho ao aminy izany
mila misotro rano betsaka afaka ny anoanana ny amin'izay mampifantoka azy bebe koa amin'Andriamanitra sy fifandraisana ety amin'Andriamanitra izay toe-javatra izay. Manokana andro ray isan-kerinandro anaovana fifadikanina. Indray zany isam-batan'olona. Resantsika misy zay rehefa avy eo ny amin'izay isan-kerinandro izay ianao zany no mifidy ny andro zay tianao anaovana fifadikanina. Mifandraika amin'ilay karazany teo araka izay mety ho tratrany vatantenatsika izany. Dia mbola mitoy ihany tsika ao anatin'ilay fifadikanina hoe atomboy amin'ny fivavahana ny fifadikanina. Rehefa avy nihinana sakafo maraina mahasalama. Io aritsika zany zao dia efa miresaka indray hoe mety misy zany mety tsy mihinana izy ny maty masoandro fa avy eo izy rehefa tonga amin'ny maraina misakafo kely izy na manendry sakafo kely mba ahafahany manohy ilay fifatohana amin'Andriamanitra sy tsy hovariana any amin'ny mety vavonikarokaroka na ny ratsambatany izay mety mangotsongotsoka izany. Mbola resantsika eo ny amin'ny anton'izay zavatra izay fa zavatra azo atao tsara izany ao anatin'ny fifadikanina izany. Raha ohatra zany ka izay ny ampifantoka anao dia afaka amin'ny sakafo maraina ianao ao anatin'izay fomba hifadintsika hanina izay. Mihana sakafo maivana, voankazo fotsiny efa resantsika teo zany rehefa avy manokana fotoana manokana hanaovana fiderana sy fakasitrahana an'Andriamanitra. Fanamarena dia zao, tsy tokony hatao mahoraka fa hifadianina ny olona anankiray. Zany hoe fa hifadianina zany ny olona anankiray dia tsy hatao mahoraka. Ny antony mantsy dia izao mety hitarika ho amin'ny firiariana izany, mety hitarika hevitra ny tena ho hafa noho ny rehetra izany. Fifadikanina izay atao ho fantatry ny be sy ny maro sy ny olona rehetra izany. Ary Jesosy mihitsy koa nefa nyteny raha mifadianina ianao izy dia asa mampisotisoty ny tavanao. Aoka zany tsy ho fantatra mihitsy hoe mifadianina ianao izany. Mandritra ny fotoana izay anatanterahana izany. Misy ny drafitra izay miainga avy any amin'ny foibe izay drafitra hifadiana hanina ray. Ka ho jerentsika eto izany amin'izy io satria maro amintsika ny mbola tsy mahazo tsara ity fifadikanina ray ity. Ny ray voalohany dia zao, isam-batan'olona isan-kerinandro. Io le efa niresantsika teo. Zany hoe manokana fotoana ray ao anatin'ny herinandro na ray andro anatin'ny herinandro ny olona anankiray anaovana ilay fifadikanina izany. Raha ohatra misy asa vatana be ny zavatra atao na dia ny asa saina ary mandreraka ihany koa no ny asa vatana dia somary lanjalanjaina kely, somary ahena izany izay aktivite izay rehefa manao ny fifadikanina mety amin'ny herinandro andro fiasana no anatanterahana izany fifadikanina isam-batan'olona izany. Ny ray faharoa dia isam-pianakaviana. Ny isam-pianakaviana indray dia mifidy andro anankiray ao anatin'ny volana ny fianakaviana dia manao fifadikanina iarahana izany. Mety misy tolona-bavaka, mety misy vavaka izay iarahany rehetra ao, iarahan'ny dada sy neny sy ny zanaka. Izao tsika dia hivavaka ny amin'izao rakizy na hivavaka ho amin'ny fianarany ihany na vavaka ho amin'ny asany ray aman-dreny dia ampiasaina izay fifadikanina isam-pianakaviana isam-bolana izay. Ny fianakaviana no mifidy ny andro izay ho tanterahana ny amin'izany. Ny ray fahatelo dia zao, ity le iraisan'ny fiangonana, iraisana amin'ny fiangonana ary iraisan'ny fiangonana rehetra maneran-tany dia ny isaky ny sabata voalohany amin'ny 3 volana. Tahaka ny nataontsika tamin'ity androany ity izany sy ireo fampianarana, ireo toriteny izay narahantsika tamin'ny maraina teo dia isam-piangonana izany, iarahan'ny fiangonana rehetra izany fifadikanina izany. Zay zany ny amin'ny hoe drafitra hifadiana hanina 120 na ray. Fanaovana drafina hifadianina ihany dia hitantsika teo ny amin'ireo filazana lizy hoe tsy mihinana na inona
na mihinana amin'ny ampahany amin'ny fotoana tena ilana fanampiana na vonjy. Izay zany ny atao hoe drafitra ihany koa zany zay. Misy fotoana zany tena ilanao an'le izy dia mety tsy hinana na inona mihitsy ianao, mety tsy kasikarahan koa ara. Kanefa raha ohatra misy tsy mahataty ny toe-batan'ny sasany dia azadino lay hoe mba tonga antsika hifantoka amin'ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra, zay ny tanjona ny amin'le izy. Dia afaka mihinana amin'ny ampahany ihany zany amin'ny fotoana tena ilana ny fanampiana sy vonjy avy amin'Andriamanitra izany no anaovana izay fifadian-kanina izay. Amin'ny fotoan-tsarotra dia mety hitaonantsika hifadianina tanteraka na amin'ny ampahany Andriamanitra. Maro ireo ohatra amin'ny atin'ny Baiboly ny amin'izany toe-javatra izany. Tsy laza fa tsy Estera izay hitantsika teo isika. Ao ihany koa ny any amin'ny testamenta vaovao misy ireo manao fifadian-kanina no ny antony manokana ny amin'izany. Tsy maintsy ferantsika ny hetsika atao mandritra ny fotoana hifadian-kanina. Azo atao ny manatona ny mpitsabo raha toa ka manana ahiahy fa mety hisy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana ny fifadian-kanina. Dia izay le fandresantsika teo izany. Azo atao tsara mihitsy izany toe-javatra izany, indrindra moa anatin'izao valanaretina sy ny Covid-19 izay misy izao dia mila mijery fahasalamana tsara izany mba ahafahana mahafantatra hoe manahoana ny fifadiana izay mety ho zaka sy fifadiana izay mety tsy ho zaka. Kanefa miankina amin'ny finoantsika ihany koa io, satria resaka vavaka no atao fa Andriamanitra ny ameny fanamasina anome fahendrenantsika mba ahafahantsika mitoetra ao anatin'izay hoe araka sitrapon'Andriamanitra izay. Ijery tsika ny amin'ny toe-tsaina entina mifadianina. Ny toe-tsaina entina mifadianina ry havana izay andidiny tenin'Andriamanitra dia mihoatra noho ny endrika ivelany fotsiny. Mihoatra noho ny endrika ivelany fotsiny. Izany tsy hoe endrika ivelany zany le izy na hoe fihetsiketsehana fotsiny mampisotsotony tava hoy Jesosy Kristy. Tsy resaka tsy fihinanana sakafo fotsiny zany ka hoe vitako ny tsy nihinan-kanina, na firakofana lamba fisaonana na famafazana lavenona amin'ny loha. Izay mifadianina dia tokony hanao izany vokatry ny alahelo marina noho ny fahotana, sady tsy tokony ho fantatra ety ivelany izany ry havana. Raha ohatra no hifadianina zany ho an'ny tenanao dia ny amin'ilay zava-panahy no angatahantsika. Dia ny mba ahatonga fahatsapana faharatsy ny fahotana, ny ahatonga antsika hahatsapa ny vokatry ny fahotana eo amin'ny fiainantsika. Izay mifadianina dia tokony hanao izany vokatry ny alahelo marina noho ny fahotana izany. Izay ny antony hifadiana hanina. Hoe inona ity zavatra nataoko ity? Andriamanitra, naninona ny dinanao an'izao aho? Te hiala amin'ity aho, mehoery aho mba ho afaka amin'ity zioga sy eta mavesatra ity, ity gadra mahazo ahy ity, ity fatorana noho ny amin'ny fahazaran-dratsy ity. Fifadian-kanina ry havana no ahafahana manatanteraka izany. Tsy atao fantatry ny olona izany fa ianao ihany, indrindra rehefa le manao an'le izy isan-kerinandro ny tena. Ny toe-tsaina entina mifadianina dia izao. Ny antony hifadiantsika hanina izay antsoin'Andriamanitra antsika mba ho tandremana dia tsy ny ampijaly ny vatantsika noho ny fahotan'ny fanahy. Tsy ny ampijaly ny vatana ka hoe ao ajanoko mihitsy le sakafo dia retako ny vokatry ny anohanana rehetra sy ny etaeta, ny fikarokaroko ny vavony, ny mangotsongotsoka ny vatana rehetra iny rehefa tena miakatra eo amin'ny faratapony ny anohanana. Zay mantsy ny zavatra miseho rehefa tsy ampy fiomanana ny olona anankiray. Tsy izay no tanjona izany, ny ampijaly an'ilay vatantsika noho ny fahotana izay natao, fa kosa nampy antsika
mba hahita ny faharatsian'ny fahotana, mba hahita ny faharatsian'ny fahotana. Efa resantsika teram-piandohaniny amin'ny hoe manampy atsika mba hahita mianjaanja ireo zavatra mangeja atsika eo amin'ny fiainantsika dia ny fahotana izany. Ka le fifadian-kanina izany dia izao anampy atsika mba hahita ny faharatsian'ny fahotana. Mahatonga ny olona anankiray mbola mifikitra amin'ny fahotana sy mamerina an'iny foany tsy hitany le tena faharatsiany e. Ary izay no antony ilantsika manao an'ity fifadian-kanina ity ry havana, mba ahafahantsika mahita ny faharatsiany. Ka rehefa hita ny faharatsian'ilay fahotana dia mangataka hery avy amin'Andriamanitra mba ahafahana miala ny amin'izany fahotana izany. Ary tsy izay ihany, tsy nahita ny faharatsian'ny fahotana ihany fa ny atonga atsika ihany koa ampilefitra ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Betsaka ny olona no tsy mampilefitra ny fony eo anatrehan'Andriamanitra. Ary dia hitantsika ireny rehefa mipoapoaka eny zany ny olona tsiray avy tsy mahafeno fihetsiny, tsy mahafeno fihetseham-pony, tsy mahafeno fahatezerana, tsy mety mampilefitra ny fony eo amin'Andriamanitra. Misy ireo izay miezaka anamarina ny zavatra nataony, ary dia ny tenin'Andriamanitra ihany no entina anamarinana ilay izy, na dia hita zao ara fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Izany ny olona tsy mampilefitra ny fony amin'Andriamanitra ry havana, tsy mampilefitra ny fony eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia izao, le voalohany zany zao dia ny fahitantsika mba hahatonga atsika hahita ny faharatsian'ny fahotana. Faharoa dia izao mba hahatonga atsika hampilefitra ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany amin'ilay ny antony ifaditsika hanina ihany koa zany ao anatin'ilay hoe fifandraisana ety na fantoka ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra dia izao hoe handraisantsika ny fahasoavany mamela heloka. Handraisantsika ny fahasoava mamela heloka. Ny olona anankiray zany rehefa mahita ny fahotany ka mampilefitra ny fony, ilay mampilefitra ny fony dia izao vonona hiala amin'iny fahotana iny, ary vonona ny hamoy izany fahotana zany, zany tsy hivelona amin'izany intsony, dia izao mahazo fahasoavana izy. Andriamanitra no mamela ny elony ry havana ao anatrehan'izany zavatra izany. Aoka atsika tsy ana-toe-tsaina mandray atendrony ao anatin'ilay fifadian-kanina. Ny toe-tsaina mandeha atendrony dia izao tsy fanaovana azakazaka lavitrezaka ity fifadian-kanina ity, hoe mba navita ihany ahako, vita ihany ny ray andro tsy nikasika na dia rano ary. Tsy ihany zany le izy, na hoe tsisy mahavita noho izaho atao am-piangonana ato. Tsy ihany ny tanjona amin'ilay fifadian-kanina ry havana, fa ny tanjona dia izao hoe ny fantoka tamin'Andriamanitra ve ianao, toe-tsaina ny lefitra teo anatrehan'Andriamanitra ve no entinao, toe-tsaina izay ny fandray tamin'Andriamanitra ve, nandray hafatra tamin'Andriamanitra, izay ve ny toe-tsaina entina mifady hanina. Tsy fanaovana toy ny fanaovana dia lavitra na azakazaka lavitrezaka ny fifadian-kanina ry havana. Aoka tsy ho raisina tendrony izay zavatra izay. Zao ny voalazan'ny Ellen White rehefa nanoratra ny torohevitra ho an'ny sakafo sy ireo sakafo ara-pahasalamana izy. Tsy natsoina mba hifady hanina mandritra ny 40 andro ianareo. Ny tompony mahazaka fifadian-kanina ny efitra ny fakapanahy. Tsy misy famendrihana manokana azo avy amin'ny fifadian-kanina toy izany, fa ao amin'ny rahan'ny kristiany no misy ny fahamendrehana ry havana. Tsy hoe andehanao karazany fahatelo isika zany, satria efa nanao Mosesy dia nanao Jesosy dia andehanao koa ianao. Azadino fa manam-pahaizana dia milaza fa tsy mety amintsika olombelona amin'izao fotoana intsony manao izany fifadian-kanina 40 andro 40 alina tsy mikasika na dia rano izany ary. Fa raha vita dia ray volana ary hisy fiantraikany ara izany, mety hisy fiantraikany eo amin'ny saina, ary mety hisy fiantraikany mety hitarika eo amin'ny fahafatesana mihitsy ara izany ry havana. Koa aoka mba arana fanetretentsika eo anatrehan'Andriamanitra, satria tsy havita izany ny toe-batantsika, ny tontolo iainantsika, ny tontolo manodidina antsika, ireo fepetra ny fahavelomantsika amin'izao fotoana, ny sakafo sy ny sisa dia tsy manome hery ny vatantsika
hahazaka izany fifadian-kanina mandritra ny 40 andro sy 40 alina izany tompo ihany no mavita izany riavana. Ao amin'ny raha kristiana misy famendriana mandary mitarika eo amin'ny freariana izany avita fifadian-kanina 40 andro sy 40 alina zay tsy nikasika na rano aza de ohatra ny manana eritreritra te iseo hoe iza koa mba navita riavana. Tsisy dikany raha an kristy raha izany de davana famendrehana. Ao amin'ny raha an kristy ihany no misy ny famendrehana ho atsika riavana. Ina tombotsoa amin'ity fifadian-kanina ity ary ho an'ny zavatra sasatsasany dia mety ary ampirisihana ny fifadian-kanina sy ny fivavahana. Izy ireny dia fitaovana ampelantanan'Andriamanitra mba hanadiovana ny fo sy hahatonga ny saina handray tsara izay lazaina aminy. Ny fifadian-kanina sy ny fivavahana dia ampirisihana ary zavatra mety ho amin'ny ara-panahintsika amin'izao fotoana izao. Izy ireny dia fitaovana ampelantanan'Andriamanitra, zany hoe le fifadian-kanina sy ny fivavahana izany na mivavaka dia ahoana fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra mba haninona mba hanadiovana ny fotsika, mba hahatonga saina handray tsara izay lazaina aminy, mba hisokatra tsara zany ny saina, mba afaka handray tsara izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ity isika, ary mba hahatonga atsika hirakitra ao am-po izay voalaza ka hahatonga atsika hanana toetra tahaka ny an'i Kristy. Izay le fifadian-kanina izay. Mahazo valombavaka isika satria nanetry ny fanahintsika teo anatrehan'Andriamanitra. Nahazo valombavaka isika satria nanetry ny fanahintsika teo anatrehan'Andriamanitra ny amin'izany fifadian-kanina izany. Ka izay zany ny tombotsoa ny amin'ny fifadian-kanina. Tombotsoa faharoa koa dia izao, ny tena toe-tsaina fifadian-kanina marina sy ny fivavahana dia toe-tsaina izay manolotra ny saina sy ny fo ary ny sitrapo ho an'Andriamanitra. Izay zany ny toe-tsaina fifadian-kanina marina sy ny fivavahana dia izao, manolotra ny saina sy ny fo ary ny sitrapoa ho an'Andriamanitra. Inona ndraiky moa zany no meantsika ankoatran'izay? Raha ohatra hoe manolotra ny tenantsika isika ho an'Andriamanitra, araka volazan'ny apôstôly atolongo ny tenanao fanatitra velona, inona ny atolontsika ankoatran'ireo? Fo sy ny saina ary ny sitrapo ho an'i Kristy, ilay maha olona mihitsy izany. Ao anatin'ny tena toe-tsain'ny fifadian-kanina marina sy fivavahana izany, fanolorana ny momba antsika rehetra amin'Andriamanitra. Ny fifadian-kanina rehetra eto amin'izao tontolo izao dia tsy mahasolo mifatokina tsotra ny amin'ny tenin'Andriamanitra nefa. Zany hoe ny tianao resahana dia izao, tsy hoe fadianina ianao dia tsy handinika tenin'Andriamanitra, tsy handray lesona ato anatin'ity tenin'Andriamanitra itya. Tsia. Ny fifadian-kanina dia mitarika antsika atoky ary hiankina amin'ny fahatsorany tenin'Andriamanitra. An'Andriamanitra ihany no ame antsika fahazavan-tsaina ny amin'izay. Inona no tokony atao ety am-pamaranana? Inona tokony ataontsika amin'izao fotoana izao? Izao no voalaza ny Ellen White ao amin'ny boky Review and Herald no soratana tamin'ny 12 febroary 490. Zany hoe efa ho arivo taona lasa izany zay. Izao no soratany. Manomboka izao ka hatramin'ny fiafaran'ny fotoana, ny vahoakan'Andriamanitra dia tokony ho matotra kokoa, ho malina kokoa, tsy ankina amin'ny fahendren'ny tenany, fa amin'ny fahendren'ilay mpitarika azy ireo. Tokony hanokana fotoana hifadian-kanina sy vavahana izy ireo. Riavana. Ary fotoana lasa izay no nanoratana izany. Ary inona zany ny zavatra 200 taona lasa marimarina kokoa, 100 taona lasa ny marimarina kokoa nanoratana izany, ahafatra izany. Ka inona zany no tena ilayntsika zany amin'izao fotoana? Tsy akina amin'ny tenantsika, tsy akina amin'ny fahendrentsika, tsy akina amin'ny mpitarika, fa izao andeha hifadianana
mba ahafahan'Andriamanitra mitarika atsika, mba ahafahan'Andriamanitra momba atsika manome fahazavantsaina, ahafahan'Andriamanitra manome hery atsika hoe atsika miarika ny toe-javatra rehetra, indrindra zao vanim-potoana sarotra izao. Tokony hifadianina tokoa isika amin'izao andro izao. Ao anatin'izany fifadian-kanina izany no antsika fifandraisana ety amin'Andriamanitra, satria efa atombotra ny fotoana, atombotra ny fiavian'i Kristy, mba ahafahantsika mitombo amin'ny ara-panahy, mba ahafahantsika manana izany toe-panahaka an'Andriamanitra ao anatintsika izany, ary indrindra mba ahavonina ho atsika, ahavonina atsika ho amin'ny fiverenan'i Kristy fanondrony indray. Andriamanitra ny tahantsika ary omba atsika, ka ny fifadian-kanina izay ho ataontsika dia izao, mba hanana tanjona lehibe dia ny mba ahafahantsika mifantoka amin'ny fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra izany. Omba antsika ny Andriamanitra hitantana antsika. Amen. Dia ho faranantsika mivavaka izao fotoana izao. Ry Tompo Andriamanitra raha izay tsara ny any an-danitra no misaotra anao ny tamin'ity fotoana manokana izay niarahana teto ity. Ny faniriana dia ho fiainoinao izay tsy fiaino rehetra, vokatry ny fotoana na mety vokatry ny tsy fahatakarana tsara izay nentina nitondra ny fanazavana sy ny fifanentanana ny amin'ny fifadian-kanina teto. Aoka mba omenao fahazavantsaina ny tsirairay avy izay nanaraka izany ary hanao ny fifadian-kanina ao anatin'ny TOE-TSAINA izay mahatsapa ny fahasoavanao sy ny famindramponao, mahatsapa fiadanana ary mahatsapa fa mila manana firaisana aminao. Aoka mba ho hazavainao ny toe-tsain'ny rehetra, ka hanao fanandramana amin'izao andro farany izao indrindra, satria izany no zavatra ilaina amin'izao andro farany izao, mba atonganay hanatona anao bebe kohatrany dia ny anaovana fifadian-kanina izany. Ko raha ho avy ny fotoana izay anaovana izany ho an'ny fiangonana amin'ny afaka 3 volana indray toy izao, dia ho maro amin'ireo mambaka izay tsy resy lahatra teo aloha ary toa nanjavozavo ihany koa teo amin'ny fahatakarana izany fifadian-kanina izany no hanao fanandramana amin'ny fifadian-kanina. Ny isa-tokantrano dia hanao fanandramana mitombo ihany koa ny amin'izany, ary isam-batan'olona dia ampirisio ireo izay mbola tsy nanao mba hanatanteraka izany. Tompo Andriamanitra eo, mitarianao ary mitantana ny tsirairay avy amin'ny fanapahan-kevitra izay raisiny. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonona izany vavaka izany, ary momba azy tahio amin'ny fomba manokana ny fotoana izay mbola iarahana eto indray sy ho toy an'izao programa izao. Saotra Tompo fa mivavaka ianao. Amen. Eny ary dia saorantsika Andriamanitra ny amin'ny minitra vitsivitsy izay niarahantsika teto mino fa betsaka ny zavatra niraisintsika tamin'ny zavatra izay nidinihantsika teto tamin'ity folakandro ity, ka dia mametraka ny veloma mandram-piona ho antsika indray ary mirary antsika mbola hanohy hatrany satria mbola isy programa ao aorianan'izao. Ho tahin'Andriamanitra daholo tsika tompoko.
Maneni nasimi
Amin'ny fifalena indray lavana malala no iarabanantsika tratry ny sabata, tratry ny zao folakandro sabata zao ihany koa izay iarahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra. Miaraba pasteur Fidy. Eny azy tahaka ny mahazatra antsika mialohan'ny ilosoantsika amin'ny fandinihana ny loha-hevitra fifoazana iraka faminaniana dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny fitahinao anay, nomenao ty sabata ity. Misaotra ihany koa raha mbola omenao teny, omenao afatra, omenao ny tari-dalana, voalaza ny teninao ny amin'ny zavatra ilainay indrindra amin'izao andro farany izao, mialohan'ny isehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra, ka atonganay ho vonina ny tsenan Jesosy Kristy, atonganay ho vonina ihany koa ny ara-miaina aminy any amin'ilay fanjakany lanitra. Mamela ny elokay ary ampitoera ty anatinay fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Eny azy ndao fitokisandina anankiray no anomboantsika ny fandinihana indray amin'ity sabata folakandro ity. Lay teny voalaza amin'ny Malaky toko 7:7-8 no andeha ho vaky itsika. Malaky toko 7:7-8 sy ny 4:2. Izao mivaky ny teny. Indro izao aniraka ny Eli mpaminany ho aminareo. Dia tsy mbola tonga ny andron'i Jehova ilay lehibe sady mahatahotra, ary izy hampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny rainy. Fandraho ho avy aho hamely ny tany amin'ny fandringanana. Any amin'ny Malaky no milaza n'io teny io. Mpaminany Eli voalaza ho azy fa efa ela no niseho mpaminany Eli, kanefa eto dia mbola miresaka momba ny Eli ihany ny ten'Andriamanitra aty amin'ny bokin'ny Malaky, izay mamarana ny testamenta taloha. Hiditra amin'ny testamenta vaovao zany zao ny baiboly, dia io no amarana ny testamenta taloha ny afatra amin'ny baiboly. Anisan'ny tokony anidikitika ny saintsika zany hoe io teny io no amaranana ny testamenta taloha. Dia le hoe ary izao aniraka ny Eli mpaminany ho aminareo, dia tsy mbola tonga ny andron'i Jehova sisy. Dia inona nefa zavatra iseho? Dia mahita amin'izay tsika zany rehefa manomboka ny testamenta vaovao dia niseho Jaona mpanao batisa. Niseho Jaona mpanao batisa zay nanomana ny ialohan'i Jesosy ny tena marina, ary nanomana ny olona ho amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Dia inona mba zavatra lazaina mahakasika ny Jaona mpanao batisa ao amin'ny Luka toko 1:7 no milaza azy. Dia ndao mba vaky itsika kely ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Luka toko 1:7. Luka toko 1:7. Zao ny voalaza mahakasika ny Jaona mpanao batisa zany izy io. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra, ary izy Jaona mpanao batisa zany handeha eo alohan'i Jesosy zany amin'ny fanahy sy ny helin'ny Eli, mba hapody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manohy ho amin'ny fahendreny marina, hamboatra firenena vahoomana ho an'ny tompo. Eto dia mbola miverina indray le teny ana Malaky toko 7, rehefa niseho Jaona mpanao batisa zay mpialoha lalana an' Jesosy Kristy, dia voalaza eto fa izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny helin'ny Eli. Dia tanteraka moa zany lay ten'Andriamanitra hoe za niraka ny Eli mpaminany ho aminareo, kanefa aza diny fa miresaka faminaniana
ihany koa zany lay malakitoko fahatelo faminaniana ny amin'andro farany satria milaza izy hoe de ny tsy mbola tonga ny andron' Jehova izay lehibe sady matahotra de tsyna zany fa ny fiavian' Jesosy Kristy. Dikan'izay zany io teny ao malakitoko fahatelo io zany dia faminaniana ihany koa zay milaza ny zavatra iseho mialohany avian' Jesosy Kristy dia le hoe indro aniraka ny Eli ho aminareo aho izy zay ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Inona pasteur zany no azo ihany koa anazavana an'izay zavatra zay. Miresaka momba ny faminaniantsika, miresaka iraka ihany koa ao anatin'izay. Ya, satria moa faminaniana sy iraka no resaka eto de ny fahatanterahana zay faminaniana am'izao vanim-potoana misy atsika izao izany averintsika vakina sady manamafy manomboka amin'ny 9:12 amin'ny Luka toko voalohany io vakitsika manomboka amin'ny 9:12 ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny am' Jehova Andriamanina ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy. Zany hoe raha miresakitsika an'ity hoe famerenana ity de raha mijeritsika any amin'ny filazantsara no soratany Jauna toko voalohany miresaka ny natongavany Jesosy lay fahazavana de ndao hovakitsika ny teny eo amin'ny andininy fahatelo amin'ny Jauna toko voalohany fahatelo izy narina zavatra rehetra ary raha tsy de tsisy narina izao zavatra ary izao na dia iray azy izy no nisipiana ary ny fiainana no fanazavana ho an'ny olona. Andininy fasivy taony tena mazava zay mazava ny olona rehetra tonga tam'izao tontolo zao teo am'izao tontolo zao izy ary izy no nanaovana izao tontolo zao nefa izao tontolo zao tsy nahalala azy. Raha io tontolo io le tsy nahalala azy de raha jerentsika lay teny eto de io ange mijiosy nanda an Jesosy ary zay fandava ny jiosy an Jesosy izay de lay hoe tsy nanekeny an Jesosy ho Messia satria ny fietreretan'ny jiosy an'izany Messia zany de anafaka azy aloha voalohany indrindra hoe mpanjaka anafaka azy eo amin'ny fangejan'ny Romanina de nefa ny fomba izay naterahany Jesosy ihany koa de tany antranon'omby mazava ho azy zany fa ny jiosy de tia mirehare ary tia tena tia fisehoana izy ary vokatry zavatra de tsy nekeny tsy nekeny jiosy zany hoe izy ilay Messia nefa izy no ho tonga anafaka. Eto zany zao rehefa tonga lay fahazavantsaina mahatakana zay de eo am'izay mihitsy lay teny hoe ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny heriny Eli. Resantsika teto mihitsy fa rehefa tonga io fanahy io zay anome ny hery satria itsika zany zao am'izao vanim-potoana misy atsika izao de tsy manana hery amin'ny tanan'ilay inona lay iraka le hoe tsy manana hery amin'ny tanan'ilay iraka tsy zay fa lay fietsiko sy ny toetrako mihitsy ny tsovavolombelona de iny aloha anisany anankiray hoe tsy ananako hery afaka mijoro vavolombelona satria nresantsika teto fa ny fanatanterahanyity iraka ity ny fahombiazany iraka de le fiovam-po zay nomena ny mpanota izany ary ho tonga ho vavolombelona ka rehefa miasa izany ilay fanahy de miodina ao am'le fifoazana foana zany lay toe-javatra manazava ny saina ary mahatakatra de lay mampodiny saina zany de hoe mahafantatra fa ao am' Kristy irery ihany ny vahaolana indrindra am'ty fahotantsika ity tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy izay tonga amonjy ny olombelona nanaiky ho faty teo amin'ny azo fijaliana. Ary eto ihany koa mantsy ny fanombona eo amin'ny azo fijaliana
de anisan'ny tena fahafahambaraka tanteraka mihitsy tamin'ny fotoan'androny zany ary zany koa tsy ekeny jiosy hoe zay no zavatra hitranga ary zay natonga ny hoe lay tsy fanekena an Jesosy Kristy mihitsy ka aty amin'ny vanim-potoana farany aty zany de efa nresantsika teto mihitsy le fampifangarona ny fombafomba am-pivavahana sy lay tena hoe firaisana amin'ny Kristy zay io ny tena ara-panahy de eo mihitsy zany zao Kristy no ivon'ny fivavahana rehetra zay atao fa lasa inona ny tena omendanja de ny zahozahoana sy ny fiheverany tena fa mahay mitory ny filazantsara ary eo no hoe lay fahazavantsaina zay omeny fanahy masina izany dia anala ao amin'ny fahadisokevitra izay tiana aseho am'izao vanim-potoana farany izay iainantsika izao mba ampahomby an'ity iraka izay asaina ho tanterahan'ny tanterahantsika am'izao vanim-potoana farany izao ao anatin'izay indrindra pasteur le hoe aniraka ny Elia mpaminany ho aminareo izy ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka sy ny fony zanaka ho amin'ny ray dia eo zany le hoe ampody ny fo de hoe famerenana indray famerenana indray le fifandraisana zany hoe nisy zavatra simba tao zany nisy zavatra tapaka ny potika dia averina indray lay fifandraisana eo amin'ny ray sy ny zanaka ary voalazany pasteur teo le hoe zay le hoe firaisana am' Jesosy Kristy fifandraisana am' Jesosy Kristy ary lay iraka zay ankin'Andriamanitra amitsika zany dia zay le famerenana indray lay fifandraisana amin'Andriamanitra ka tonga ny olona hanana fifandraisana amin'Andriamanitra atonga ny olona ho tafaverina indray eo amin'Andriamanitra fa misy zavatra mahaliana kely voalaza lay io toko sy andinina io miresaka faminanina izy eo am'le Malaki toko 7 zany hoe miresaka momba ny Elizy ny fanahy sy ny herin'ny Elizy zany zay ho avy mialohan'ny andron'i Jehova de niseho tamin'ny Jona mpanao batisa tanteraka tamin'ny Jona mpanao batisa izay zavatra zay fa ho tanteraka ihany koa amin'ny andro farany mialohany avian'i Jesosy Kristy de andao jerevantsika kely pasteur le tontolo kevitra nisy tamin'ny andron'ny Elia satria voalaza hoe Elia efa velona ela be talohany nanoratana ny boky Malaki kanefa ao Malaki izy de mbola miresaka hoe momba ny Elia fanasy ny herin'ny Elia de andao iverena atsika mihitsy ny zavatra niseho mahakasika ny Elia sy ny tontolo zay ny ainany sy nisy tam'izay fotoana zay manamafy ny voalazany pasteur teo zany le hoe le endrika fivavahana nisy tam'izay fotoana zay ka natonga le hoe iraka nampanaovana ny Elia dia ny ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka inona le tontolo nisy tam'izay fotoana zay ao mpanjaka voalohany no andeha vaky itsika mpanjaka voalohany dia raha mamaky sika ao amin'ny toko 5:10 toko 5:10 manomboka amin'ny andeha 7:20 de eo zany miresaka momba ny nanjakany Ahaba satria Elia dia velona tamin'ny andro nanjakany Ahaba mpanjaka de zao voalazana ary Ahaba zanak'i Omri vao nanjaka tamin'ny Israely tamin'ny taona 9 nanjakany Asa mpanjakan'i Joda ary nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria 20 taona izy andeha 17 ary Ahaba zanak'i Omri nanao zay ratsy eo mason'i Jehova mihoatra noho zay rehetra teo alohany andeha 13 fa nataony zavatra kely foana ny handeha amin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata ka dia nampakatra an Jezebela zanakavaviny Etibala mpanjakan'ny Sidonianina izy ho vadiny dia nandeha nanompo amin'ny bala ka ny ankohaka teo anatriany zavatra amseho zany eto de zao mpanjaka anankiray zay nanao zay ratsy teo mason'Andriamanitra dina le faratsiana
de volazany hoe nataony zavatra kely foana ozy izy ny andeha amin'ny fahotany Jeroboama, fahotany Jeroboama. De le hoe fahotany Jeroboama raha somary mamelona kely tsika ny tantara dia nanangana fivavahana anankiray tany Samaria. Raha tany tempoly tany Jerosalema no misy ny tempoly zay tokony any no andehanana iankofana sy ivavahana, dia nanangana altara i Jeroboama tany Samaria, dia tsy navelany nakany Jerosalema intsony ny olona fa nataony nivavaka tao Samaria, tao amin'ny tendrombohitra anankiray moa zany tao Samaria, tao nasy ny altara, dia tao nasainy nanao fanompivavahana. Raha ny tena marina zany dia nanao fivavahana parallèle, nanao fivavahana parallèle amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra, amin'ny fanomponan'Andriamanitra tena izy, dia nanao fivavahana parallèle am'izay zany i Jeroboama. Tsy nakasiran'Andriamanitra, fahotana tena tsy nakasiran'Andriamanitra. De izay koa ny zavatra nataony Ahaba eto rehefa nanjaka izy, dia nanao an'izay ankoa izy tamin'ny androny. Zany hoe ny tontolo-kevitra ny ainan'ny Elia zany, raha treo zany raisika de hoe nisy ny fanompona na hoe fivavahana tsy izy tam'izay fotoana zay ny ainan'ny ny olona rehetra, ary ny mpanjaka mihitsy no nitarika ny olona ho am'izay fivavahana tsy izy izay, ho am'izay fanompona tsy izy izay. Zay le hoe niala tamin'Andriamanitra zany e, niala tamin'Andriamanitra ny vahoaka. De zay mahatonga n'lay iraka le mission zay nampanaovina ny Elia de ny hoe ny amerina ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray, satria niala tamin'Andriamanitra le vahoaka tamin'ny androny Ahaba. Anankiray zany zay. De ny faharoa de zao, ny tontolo-kevitra faharoa de zao, ilay mpanjaka Ahaba dia nanambady vehivavy anankiray atao hoe Jezebela. Dia le vehivavy Jezebela de zao vehivavy jentilisa izy io, zay ny tena marina, sidonianina zany izy, ary mpanompo sampy mpanompo sampy, nanompo am'baly izy. Ary efa nanambady any Jezebela zany Ahaba, dia voataona ihany koa, voataona i Ahaba lasa hanompo any baly. Tsy vitany hoe niala tam'le fanompona an'Andriamanitra i Ahaba, fa voasarika ihany koa izy hanompo sampy, hanompo any baly noho ny nanambadiny any Jezebela. Dia raha miresaka tsika zany hoe faminaniana le any Malaki 7 mahakasika momba ny Elia, ny iraka nampanaovina ny Elia, de zay ke zany le tontolo-kevitra nisy tam'izany fotoana zany. Nisy zany lay hoe fialana tamin'Andriamanitra, fialana tamin'Andriamanitra, ary ny faharoa dia nisy lay fanompoty sampy. Raha dia ataontsika amin'ny teny tokana de hoe fiemorana tam'izay fotoana zay. Jezebela mahitsika any amin'ny Apokalipsy de hoe mahita anarana ny Jezebely tsika any zay mampiseho fiangonana. Ary eto zany zao le tontolo-kevitra de hoe i Jezebela dia nitarika ny olona hanompo sampy, fiemorana zany tiana seho an'izay, fiemorana. De zay zany le tontolo-kevitra nisy tamin'ny andron'ny Elia, ka natonga an'Andriamanitra nametraka iraka mission any Elia, dia ny ampody ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray, ary ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka. Dia amin'ny androny, mialohan'ny androny Jehova ihany koa, mialohan'ny avian'i Jesosy zany, dia mbola iverina koa zay tontolo-kevitra zay, de le hoe fialana amin'Andriamanitra sy lay fiemorana. De le fiemorana pasteur efa nazavaintsika teto izy io tany amin'ny voalohan-dohan'ny tany, le resaka hoe fiemorana hoe rehefa tonga, rehefa miseho ino si
lay lehilahnota sisisa de raha tsy efa misy ny fiemorana sisisa dia efa nazaventsika teto a makasika zany hoe fiemorana izany zay aika zany a tena mifandray tsara am'ilay faminaniana voalaza malaky le izy hoe noho izay tontolo-kevitra zay ke zany dia ny iraka mpanaovin'Andriamanitra atsika zany ny mission ampanaovin'Andriamanitra atsika zany am'izao dia le hoe mampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Ya zay indrindra mantsy lay fitariana ny mpanota hoe ho amin'ny Kristy mihitsy satria Kristy ihany ny vahaolan'ny ota sy ny fahotana ary iny resantsika matetika satria ny fisehoan'io toe-javatra nisy tamin'ny androny Elio dia lay fametrahana ny fombafomba-pivavahana hoe verina fa io no vahaolan'ny ota sy ny fahotana ary io no isariana ny sainy maro mba hifantoka amin'io fa tsy eo amin'ny Kristy ilay nanaiko faty amonjy ny mpanota ary Kristy izay manamarina ny mpanota ary antsony mba iroso am'dingan'ny fahamasinana ka eto zany le hoe Eli io ane zany ny vanim-potoana misy atsika de ny tsiraray avy mihitsy zany zao no antsoiny mba ho iraka am'izao vanim-potoana misy atsika izao rehefa mandray le fahazavantsaina izay omen'ny Kristy de omeny ny hery ahafahana manatanteraka an'izay satria zay le hoe hery-ny Eli ary tena andresantsika fa azo hery anareo amin'inona ozy izy ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko zany hoe ny vanim-potoana misy atsika de tena manatanteraka n'io fanambarana ny amin'ny faminaniana io iza zany no amita azy de izasy anao ny tsiraray avy mihitsy no amita azy satria raha jerentsika nge ny petera voalohany donc ho jerentsika ny voalazan'ny petera voalohany a toko faharoa petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy dia zao ny vaky ny teny fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina zany hoe maneho ny atao hoe firenena maneho lay fahamasinana ny fahamasinana de tsy inona fa toetra Eli zany a dia tena nanana ny toetra amin'ny fahafenony ary zay nahatonga azy hoe niakatra velona ho any an-danitra tao anatin'ny tontolo tena hoe azo lazaintsika hoe tontolo fahamasinana le toetrany Eli fa le tontolo manodidina ny ainany tena tao anatin'ny faratsiana tanteraka ary zay indrindra ny hoe iantsona ny mpanota mba ho vavolombelona ao anatin'io tontolo ratsy io de le anehoana an'ilay hoe miovafo ary ny tena kristianina marina de mila tonga amin'ny fiovampo marina ary eo indrindra mantsy lay hoe le famerenana an'izay am'laona ary zay mampatonga hoe Kristy tsy niantso olona ho tanteraka amitan'izao aso fa lay sy tanteraka fa tiany any ho vavolombelony fiovampo an'ireo olona tsy tanteraka ireo ary zay no mampatonga ny hoe am'izao vanim-potoana misy atsika zao zany a ny fahagagana tena tokony iseho de ny fiovan'ny toetran'ny olona anankiray zay ny tena fahagagana satria zao mantsy ny toy n'ilay teny olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny antsara an'lay ny anjo anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga lay hoe mampody de ny ialana ao am'ilay tontolo ratsy izay nisaraka tamin'ilay ray de nisaraka tamin'ny bahary zany ka Kristy no fampihavanana
izy no amerina an'izay am'laoniny atrey mampatonga ny jaona toko 7 de zao no vakitsika eo amin'ny jaona toko 7 de vakitsika ny eo amin'ny andininy fahenina hoy mivolaza de hoy Jesosy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako amin'ny alalany Kristy ary rehefa tafiditra mantsy ny ota de tafasaraka tamin'ilay ray nahary izao tolo zao isika de noho zany Jesosy Kristy ilay zanany lahatokana no nanaiko faty mba amerina am'laoniny io fifandraisana io ary tiany Kristy ho tanteraka ihany koa zany am'izao vanim-potoana misy famerenana ny mpanota rehetra mihitsy ao anatin'io tontolo ratsy io tontolo ny fahotana io mba hiverina tanteraka eo amin'ny Kristy ary tonga ny fampihavanana amin'ilay ray nahary lanitra sy ny tany izay rava rehefa tafiditra ny ota ary izany de tiana iseho am'izao vanim-potoana misy izarany afaka nateraka de zay le iraka izay ampanaovina ny tsiraray zay le iraka izay tokony iseho karaka nambara teo hoe io zany tsy programa intsony fa zay rehetra tonga amin'ny tena fifoazana dia iangy izy anatanteraka an'izay iraka zay satria Kristy lay manamarina ny mpanota de tiany ihany koa ho vavolombelany am'izay fanamarinana zay noraisiny zay ary aseho am'ilay fahamasina de tsinona fa ny toetra izay ka ty fambodina ity de andraikitry ny tsiraray avy arakin'ilay nambara tany amin'ny Hebreo teo olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo tena ao anatin'izay mihitsy lay iraka izay ampanaovina ny tsiraray avy am'izao vanim-potoana iainantsika izao mahafinaritra ny fandinenan'ny ten'Andriamanitra ary tena hita mihitsy hoe mitarika ary manokatra ny saina ny fanahy masina ahafantarantsika ny tena sitrapon'Andriamanitra ahafantarantsika ihany koa ny tena iraka iantson'Andriamanitra antsika mialohan'ny andro lehibe n'Andriamanitra mialohan'ny andron'ny Jehova zay voalazan'ny faminanino amin'ny Malakia toko 3 teo de mazava be lisy pasteur hoe raha lio le voalazan'ilay Malakia toko 3 io zany hoe le iraka zany ane tsy le mahazatra atsika hoe tonga de fietsehana be sisa fa le iraka zany dia famerenana indray lay fifandraisana amin'Andriamanitra famerenana indray le fifandraisana amin'Andriamanitra kanefa izay le fampodina izay dia misy tanteraka amin'ny alalan'ilay voalaza teo le hoe toetra amin'ny alalan'ilay hoe vavolombelona zay zany ianao mivavolombelona satria zay zavatra nenany eli tao anatin'ny tontolo zay feno faratsiana tontolo feno fanompo-tsampy fialana tamin'Andriamanitra fanompona ny bala sy ny sisa dia ny joro eli teo amin'ny toetra teo amin'ny fiainana dia nasehony fa izy dia olona matoky amin'Andriamanitra olona mino an'Andriamanitra dia naseho mihitsy zany zay teo amin'ny fiainana sy ny toetrany dia izay zany le no tian'olazaina ko le hoe mandeha amin'ny fanahy ny heliny eli fa ndraindray mantsy raha isika hoe resaka fahagagana be sy resaka hoe fietsehana be le hoe fanahy ny heliny eli fa aza diontsika lay tontolo nisy tam'izay fotoan'izay le voalaza amin'ny mpanjaka voalohany milazan'izay hoe inona moa ny zavatra nisy ny ainan'ny Eli ary inona no natonga n'Andriamanitra nanome iraka ho azy tao anatin'izay tontolo izay fa misy toko sy andinina ray tiako amafisina n'ilay voalaza le hoe resaka hoe fanahy le voalazan'ny pasteur ty ihany le hoe le fanahy no manomentsika le fahazava-tsaina
ahafantaratsika ny tena sitrapon'Andriamanitra. De andaony eo amaky toko sy andiny ray tsika eo amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 ny andiny fa 1 de eo zany tena ahafantaratsika tsara hoe ay tena zaika ny ilaina le hoe le fanahy sy ny heriny Eli, satria na zavatra niseho tamin'izay fotoan'izay tamin'ireo olona reo zany. Mpanjaka voalohany toko 7 andiny fa 1 dia nakeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pahoviana no irosaina ianareo. Zay le hoe mila le fanahy hanazava anome fahazavantsaina fa ny zavatra nisy tamin'ny olona zany teto dia mirosaina le olona, tsy mazava ohatsen'ny olona tsony zany hoe iza marina ny tena aizany tena lalana izorana inona ny tena tokony atao. Zay mahatonga ny Eli hoe mandra-pahoviana no irosaina ianareo izy. Raha Jehovah n'Andriamanitra manara azy, farabalana kosa de manara azy. Fa ny olona zany tratra n'le atao hoe confusion, tratra n'le hoe eny confusion, misavorovoro zany le fisainan'ny olona, tsy manana fahazavantsaina, tsy manana le fahazavantsaina ny olona tam'zany, fa tena mifangaro ny zavatra ny ainan'ny olona, mifangaro na am'resaka ara-pivavahana aza, resaka zay, satria resaka fivavahana io voalaza eo hoe raha Jehovah no Andriamanitra de manara azy, manompoa azy. Resaka fivavahana, resaka ara-panahy zany dia mifangaro zany zavatra ny ainan'ny olona tam'zany, dia mirosaina ny olona, tsy manana le fahazavantsaina intsony. De zay ihany koa zany le iraka zay ataotsika amin'ny andro farany mialohan'ny vian'i Jesosy, satria betsaka zany zavatra miseho am'izao fotoana zao zay tsy fantatry ny olona intsony, de lasa misy fifangarona zany, lasa misy confusion be da be zany ao an-tsain'ny olona. De zay le ilaina n'lay fanahy, le fanahy masina zay hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra ozy izy. Zay le voalazany Jona toko 1 de hoe raha tonga ny fanahy faminarinana, izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. De mbola mafisiny any koa amin'ny Jona toko 1 hoe ary izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra, ampianatra zavatra rehetra. De ny fanahy masina. De tsika zany am'izao andro farany mialohan'ny vian'i Jesosy zao dia mila manana an'izay fanahy sy ny herin'ny Eli zay mitondra fahazavantsaina, mitondra le fahazavantsaina ho an'ny olona zany. Ary voalaza teo hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina no azahoana an'izay fahazavantsaina izay. Eny ary hiditra amin'ny tapany faharoa tsika fa handehetsika hanaraka hira anankiray dia hotoizantsika ny fandiniana ny ten'Andriamanitra. Venha, não, vem no aqui.
ena tizantsika ny fandiniana ten'Andriamanitra amty tapany faharoty nijerevantsika tamin'ny farany teo zany lay faminanina voalaza malaky toko fahatelo andiny fa telo amby roapolo sy efatra amby roapolo le milaza manao hoe ary izao aniraka hanely mpanompoko ho aminareo izy ampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny ray mialohan'ny androny Jehova sady lehibe no sady matahotra dia efa nisy ny fanazavana zay nojerevantsika to amin'ny ten'Andriamanitra ho ina moa zavatra aseho tamin'ny andron'ny Elia voalaza tany amin'ny testamenta taloha ary anisan'ny tena mahalena ihany koa ny hoe io faminaniana io no amarana ny testamenta vaovao ny boky ny testamenta vaovao dika zay efa manohy sahady ny zavatra iseho ao arina zany dia iarahantsika nahita ao amin'ny Lioka toko faharay voalohany teo le hoe niseho Jona mpanao batisa de rehefa niseho Jona mpanao batisa dia mbola niverina indray lay teny le faminaniana tany Malaki hoe rehefa tonga Jona hoe izy no ialoha an Jesosy Kristy ary handeha amin'ny fanahy sy ny heniny zany hoe tateraka tamin'ny Jona mpanao batisa zany le faminaniana tany Malaki kanefa milaza indray izy amin'le faminaniana hoe mialohan'ny androny Jehova dia haniraka ny mpanompony amin'ny fanahy sy ny herin'ely izy dikan'izay mialohany aviany Jesosy ihany koa zany dia mbola ho iverina indray ary mbola ho tateraka indray ihany koa io faminaniana voalaza ty io te zay no jerevantsika tamin'ny tapany voalohany teo ndao ary toizantsika ny fandiniana amty tapany faharoa ty pasteur dia andao hiditra lalindalina sy misimisy kokoa tsika zany am'le iraka am'izay zany makazay miainga avy amin'io ten'Andriamanitra io makasika an'io iraka io de efa andresantsika ihany moa le petera voalohany toko faharoa andininy fasivy teo lay hoe nantsoina zany mba ho vavolombelona eo amin'ny iraka izay ampanaovana lay rehefa mandray lay hery satria tena mila ny hery ny fanahy masina mihitsysika am'izao vanim-potoana misy atsika izao voalohany indrindra aloha ny asan'ny fanahy masina deo averintsika kely ny asan'ny fanahy masina voalohany indrindra aloha de mitarika ny olona ho amin'ny tena fibebahana marina zay ny ambaran'ny Jaona toko faina amby folo andininy favalo raha tonga izy de ampiaiky izao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fijarana zany hoe zay zany aloha voalohany indrindra asan'ny fanahy masina satria ny tontolo misy atsika zany ene zao tena efa tontolo ratsy ary betsaka mihitsy no tsy mahafantatra hoe tena tsy mety ty ataoko ty araky nambaran'ny zay mihitsy le resaka teo hoe confusion satria ny apôstôly Paoly arany de miresaka any amin'ny Romanina toko fahafito hoe tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako ary io mihitsy ny tena fitaka ataony devoly ny mampitoetra ny olona ao anatin'izay fisavoritana ao an-tsaina mihitsy mba tsy ahafantarana hoe tena tokony ho vavolombelona ijoro vavolombelona ny amin'ny fiasan'ny fanahy masina am'izao ka ny afatokavana fibebahana marina zany de tena asan'ny fanina tanteraka io ary efa ny fanahy no miasa dia ho tonga am'izay tena fibebahana marina izay satria raha vao tsy tonga am'izay mantsy de nalilany tetrana liraka raha tsy tena mazava tsara ary tsy arak'izay any tiany Kristy iseho am'izao vanim-potoana misy atsika izao de ifanahy io ihany koa no hitaridalana ho amin'ny marina rehetra tsy misy marina ny olona rehetra fa samy mpanota avokoa tsy misy marina de iray ary fa rehefa miasa lay fanahy de izy any no ampiaiky hoe izay le marina be de be mantsy ny olona miady hevitra hoe ny anao diso ny anahy marina io tsisy hoe diso marina fa ny fanahy masina zany manome fahazavantsaina ary ahaizanao mandanjalanja ny eo ny toe-javatra de mbola izy ihany koa no hoe ampianatra anareo ny zavatra rehetra ny olazaiko taminareo
zany hoe lay fiarahana amin'ny Kristy mihitsy zany no tena zava-dehibe amin'izao vanim-potoana misy atsika izao satria ao anatina tontolo tena efa ratsy tamin'ny Facebook zao vao nahita fa tany France tany nisy mariage na lehilahy zany eny de efa matsiravina be zany zavatra misy zany ahoana no anekena zany efa Baiboly de tena mandrara tanteraka an'zany ary indrindra no hoe ohatrany hoe anaovana fotoana fanompoviavahana mihitsy lay izy tena matsiravina be nge zany zavatra zany ary hita mihitsy am'izao vanim-potoana zao fa tena kanefa zany tena faran'izay ratsy fa lay zava misy amin'ny indrindra fa ny kristianina ankehitriny ihany koa satria mampatonga n'lay fifangaroarona sy tsy mahafahazahoana antoka an'io eny de zao hoe tsy vavolombelona lay kristianina am'izao vanim-potoana misy atsika zao fa mbola manaraka ny fanaon'ity tontolo ity de zay mampatonga ny maro hoe sahiran-tsaina hoe ahoana tokoa moa zany ity fiainana kristiana ity ary zay mahatonga hoe mila ny hery zany zao mila ny hery ny fanamasina mihitsy ampahomby an'ity hiraka ity ifandresantsika teto ihany makasika ny Corneille satria raha miresaky tsika zany lay tontolo ny jios satria lay nresahana tamin'lay Malaky teo sy lay Luka zay mivakina tamintsika teo de famerenana ny jios ane fa raha mijery tsika io tantaran'ny Corneille io de donc hoe vakitsika ny eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 de vakitsika eo amin'ny 9:20 de zao nivaky ny teny ao Corneille kapiteny lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny jiosy rehetra jereo tsara raha Corneille zany de jereny izy fa raha amin'ny tontolo kevitra nisy tamin'io vanim-potoana io de zao i Corneille dia lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ary tsara laza eo amin'ny jiosy zany hoe gentlisy io amin'ny jiosy kanefa tsara laza raha ny toetrany zany de tena tsara laza i Corneille io manoloana ny jiosy zany ary izay toetrany zay de efa nahafahany nanao ny iraka tena mahagaga fa inona lay iraka izay efa nataony zany dia izao ny voalaza ao amin'ny 9:20 ao amin'io asana apôstôly 10 io ary noho ny ampitsindray de tonga tany Kaisaria ary Corneille niandry azy sady efa nampiangona ny avany sy ny tena sakaizany alefisary an-tsaina am'izao vanim-potoana misy atsika izao raha hoe betsaka no sahirana manambara izay verina hoe ho fahamarinana Baiboly am'ireo havana zay verina hoe mbola tsy tena matakatra an'izay de lasa misy fomba fiteny manao hoe lasa fomba fiteny moa lay izy hoe ny mpaminany tsy masina tanina kanefa raha mijery any Corneille eto izay lazaina fa hoe gentlisy fa efa navita nampiangona an'iny ny havany ene ary eto zany le mila azo tsara hoe mila mitandrina fa matetika zany ny manambara ny verina hoe ho fahamarinana ankehitriny de amin'ny fomba fiteny mahery vaika mety tonga de mitsara avy hatrany koa lay fampianarana mitsara ny hafa ary zay zany anisan'ny mahatonga n'lay famitanan'ity iraka ity ho tsy hatratra ny tanjona izay hotratrarina fa eto mazava tsara mihitsy fa lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ary tsara laza raha tena omby zany io dia iverenana ilay ao amin'ny Zakaria toko 9 de zao nge ny voalaza eo amin'ny 9:20 Zakaria toko 9
andininy telo amby roapolo de zao mivolazany teny izao nolazainy Jehovah tompo ara-mizanandro zany de isy folona avy amin'ny firenena samihafa rehetra iazona ny sisindamba ny jiosy anankiray ka hanao hoe mba andeha hiaraka aminareo izay efa renay fa momba anareo ary zany indrindra lay vavolombelona ny tena tediavina fa tsy ny fahalalana sy ny fahaizana teolojia sy ny mampiasa fahalalana fa lay vavolombelona mihitsy ka raha eto zany zao raha jereny io sary io raha ampiarina am'izao vanim-potoana misy atsika izao de hoe isy kristianina isy tsy kristianina folo iazona ninona sisindamany kristianina anankiray zany hoe zao zany lay miazona ane de tena hoe io zany tena mifikitra mihitsy satria jereo tsara lay teny hoe renay zany hoe tsy hina fa misy renay fa momba anareo izao izy de ohatr'izay koa zany Cornelio de hoe tsara laza fa inona moa ndresana momba ny kristianina tena mba tsara laza ve maneho an'i Kristy ary zao vanim-potoana misy atsika zao de lasa ny fanao nyity tontolo ty mihitsy ara zany zao ny tena iainan'ny kristianina satria raha mijery zany zao ny zavatra misy eto amin'ity tontolo ty de tsy hay intsony manavaka ny kristianina sy ny tsy kristianina raha milahatra eo zany zao hoe ny anankiray kristianina de anankiray tsy kristianina fa raha mijery anisan'ny tena manahirana ary raha fomba fiteny satria ndraindray ara nylay kristianina indray ny manao teny miopampana mihoatra an'lay tsy kristianina ary eo indrindra zany hoe zay ny hoe ao amin'ny kristianina vahaolana kristiny manova ny fo io zany tsisy anjarantsika fa raha manova ny toetra sy ny fo de anjarany Jesosy Kristy ka lay mitoetra amin'ny Kristy ilay firaisana tanteraka amin'ny Kristy ahoana ny ahatonga an'izay ity tontolo ity mantsy a misarika ny rehetra tsy ho am'izay voalohany indrindra aloha ina ny tena omeny tontolo de lay rotorotom-piainana lay rotoroto ny faharoa de atao berehany be dehibe ny zavatra mitahana ny saina de io a lay fitaka ataony atao le mahavarina de lasa tsy fantatra ntsony lay inona lay tena ilaina tsy fantatra ntsony fa lay tsy tena ilaina ny lasa be dehibe de ino mameno ny fiainana ray manontolo de ina ny tiano lazainy de zao tsy ampitsony a ny fifandraisan'ny kristianina amin'i Jesosy Kristy de ny fandiniana lalina ny soratra masina tsy ampitsony zay le mifangazara amin'itsy to tsy ampy zay satria araka ilay nambara hoe be loatra ny zavatra manahirana ny teknôlôjia moderna moa de mahatonga ny olona hibanjina niny telefona niny na ny ainao manjery sy ny rehetrarehetra de varianao anatin'izay fa le tena fiomanana lolana misy teny anankiray ty a izay raisina de zao ny voalaza ao amin'ny testimonisme nangalana azy io saika ireo rehetra milaza ho mino ny fahamarinana ankehitriny dia tsy voaomana ahafantatra ny asa-piomanana ho amin'izao fotoana izao ary io mihitsy ny fandrika satria atao a tsy ho fantatry ny kristianina lay tena iraka mpanaovina azy am'izao vanim-potoana izao ary faly mihitsy satana am'izay satria tsy voaomana ka tsy ho voaomana mihitsy satria isy zava-doza hitranga konga atsoatsy ary efa hitatsika am'izao hoe arety mandringana izao efa mbary hoe arety mandringana efa io mantsy raha vao hoe zavatra maneran-tany de efa manamarina ny faminana izy rehefa maneran-tany ary zavatra ka izao zany mila fantatra tsara hoe inona lay iraka inona lay afatra izay hoentina am'izao vanim-potoana misy atsika izao marina mihitsy zany pasteur ary zay le tontolo nisy an'ny niainany Eli zay le confusion zay tsy fantatra ntsony hoe inona marina le tena tokony atao inona le iraka inona ny afatra ihany ko ny afatra ihany ko inona moa zany ny afatra zay tena hoentina sy ambara am'izao andro izao deny tsy mbola tonga ny androny Jehovah zis zay le faminaninao malaky toko fahatelo deny tsy mbola tonga ny androny Jehovah dia eo le hoe zay le hoe mampody indray ny fonony ray ho amin'ny zanaka ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray nozy izy
dia amaky-toko sy andiny anankiray aloha am'le jaona voalohany toko voalohany anko zay manamafy le voalazan'ny pasteur teo mihitsy le izy le hoe tsisy vahaolana fa tsy ilay hoe firaisana am' Jesosy Kristy. Jesosy ihany le manova ny fo, Jesosy manova ny foa sy ny toetra, dia zay le hoe le iraka zany dia famerenana indray lay fifandraisana sy lay firaisana am' Jesosy Kristy, dia miova ny toetra, miova ny fo, dia tonga vavolombelona. Zay ny lizy tonga vavolombelona ianao araka ny voalazany ten'Andriamanitra. De eo am'le jaona voalohany toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo de misy lay teny manao hoe izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay sy efa hita masonay izay efa nojerenay sady efa notsapainy tananay dia ny amin'ny teny fiainana. De mamakytsika hoe iza moa le teny fiainana. Andihy faharoa, fa efa naseho anay, efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay, efa nahita azy le fiainana zany, efa nahita azy izahay, de tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny ray ka efa naseho taminay. Efa nahita azy zay ozy izy de tonga vavolombelona. De zay nko ny zavatra naseho tamin'ny Cornelio. Rehefa tonga tao tokantranony i Petera dia lasa izy indray no vavolombelona nino sy nanangona ny avany sy ireo tena sakaizany. De tena mariny tanteraka mihitsy le voalazany ten'Andriamanitra eto hoe efa naseho anay ny fiainana ozy izy ka tonga vavolombelona hanambara aminareo ny fiainana izay. Eo amin'ny andiny fahatelo de ozy izy izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba azahoanareo, ty am'izay le mission, mba azahoanareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia am'ray sy am' Jesosy Kristy zanany. Zay le hoe mampody ny fony ray ho am' zanaka ary ny fony zanaka ho am' ray, mba hanananareo firaisana aminy. Zay zany izy hoe sy zavatra hitanay no ambaranay aminareo mba hanananareo firaisana ihany koa, firaisana am' Jesosy Kristy. Fa misy zavatra tadalana lehibe ihany koa pasteur zay atsika tsoana avy amin'ny nataon'ny Cornelio lay tao amin'ny tokantranony. Ya io tena zava-dehibe satria ny toerana izay ahafahan'ny filazantsara mivelatra de tena marina de miainga eo amin'ny ankonana io, satria ny ankonana ane de tena tany ampendohana mihitsy, de ny ankonana no anisan'ny noforonina tany ampendohana. Fa io moa zany rava rehefa tonga rehefa tafiditra ny fahotana, de lasa na ny fiainan'ny mpivady am'izao fotoana zao raha sahirana. Ndray aman-dreny sy ny zanaka ndidy folo de manambara mihitsy hoe ianareo zanaka de aoka ozy izy ankatoho, ary raha ny tontolo misy ny vanim-potoana misy atsika de tena sahirana tokoa ny ankonana am'izao fotoana, satria na ny ray aman-dreny de sahirana amin'ny fitaizana. Fa ny fiverenana eo am' Kristy ihany no tena vahaolana indrindra, satria zany zao rehefa tavaverina, rehefa tafaray eo am' Kristy ny ankonana de miverina am'lao ny zavatra rehetra. Zao mantsy lasa miezaka mitady an'izao fanandramana fahalalana boky fitaizana raha vao tsy ao ny fanahy masina, tsy misy heviny reny rehetrarehetra ireny, ary zay ny hoe miverina ao am' Kristy ihany ny vahaolana, ao irery ihany ny vahaolana. Za misy toetra mety tsy ho vitako mihitsy fa Kristy ny afaka manova an'izay, ary rehefa tena mitoetra eo am' Kristy, ary io zany anisany fijoroan'ny vavolombelona anankiray ny fiasan'ny fanandriamanitra ao amin'ny ankonana, de ao amin'ny ray mpianakaviany zany voalohany indrindra izay tarika ny ankonana. Satria ny soratra masina ane de mazava mihitsy no ambarana am' Genesis toko valo de hoe efa nifidy azy ao mba handidy ny zanany. Zany hoe andraikitra lehibe zany zay raha jerena zany zao, de eto zany de mitodika any amin'ny ray mpianakaviana,
fa raha misy hoe Eli zany de izy ny tena tokony ho Eli voalohany indrindra ny raim-pianakaviana de ny raim-pianakaviana zany zao mila tonga amin'ny tena fiovampo marina satria raim-pianakaviana mantsy matetika amin'ny maha-raim-pianakaviana azy de misy fomba fiteny anankiray hoe efa zay na tsy fomba fiteny ala izy fambarana solomasina hoe ny lany olo anvavy ary reny moa ndraindray lasa iveriny ho fahefana le izy ary raha vao tsy miasa amin'ny fanamasina dia tsy ho tonga amin'ilay andraikitra zay apetraka aminy amin'ny maha-raim-pianakaviana azy hitarika ho eo amin'izy eo amin'ny Kristy takan'izany ihany koa ny rem-pianakaviana ka eto zany dia anisan'ny tena toerana fitoriana ny filazantsara voalohany indrindra ny ankonana fa lasa ohatran'ny variana mantsy na izay mpitondra filazantsara ary de variana any ivelany ka ile ankonana tavela ary lasa tsy vavolombelona amin'izay fotoana izay fa rehefa ny ankonana ny tavaray hitantsika teo amin'ny Kornelio rehefa lay raim-pianakaviana no sady matahotra n'Andriamanitra tsara laza fa afaka manangona ny avanisy ny tena sakaizany raha io sary nasehon'ny Kornelio zany ene de zao hoe rehefa tsara laza ianao dia tonga ho azy ny namana hoe tena fa ahononareo ato ary zay mihitsy ny zay fijoroana vavolombelona zay ny tena mahomby indrindra am'izao vamotoana ary io zany a de tena asa isambatan'olona ka ny fitoriana ny filazantsara ny fanateterana niraka am'izao vanim-potoana misy atsika de tena isambatan'olona mihitsy izy io zany hoe zay mandray izay mahatsapa zay tena tonga amin'ny tena fifoazana ny tena toe-panahy ary tonga amin'ny fanavaozana tonga de mandeha ary miainga ary rehefa ny rehetra maromaro ohatr'izay de lasa manahoana ny fivelarana zany asa izany ary tena zava-dehibe satria io mantsy de Jesosy de nytena ohatr' hoe raha misy rona telo mivavaka amin'ny anarako de aiza izy eo afovoany ao fa ny tena zava-doza am'izao mantsy ny zavatra manahirana ilay fitaka atao devo de lasa tadiditra ao anatina popularisme ary iny zany dia lasa mampiasa ny zavatra eto amin'ity tontolo ity mba hisariana inona fotsiny olona fotsiny fa eto zany de ny tena mahomby indrindra de lay fiarahana amin'ny Kristy le hoe rona telo de vavolombelona ary tena zava-dehibe zay zava-dehibe tokoa zay voalaza pasteur ary misy tadalana tena lehibe zay noraisitsika toy zany de le hoe miainga avy eo amin'ny ankonana lay hoe vavolombelona tahaka ny Kornelio zay nanangona ny avany sy ny tena sakaizany de izy mihitsy zany no niseho vavolombelona ny zavatra zay nambaran'ny Petera taminy de tonga vavolombelona izy ny amin'izany zavatra izany dia nanangona ny namany sy ny tena sakaizany tsy mila hoe mandeha lavitra be hoe sy ohatran'izay fa tonga dia araka volazan'ny pasteur teo hoe tonga de mandeha ianao zany rehefa hoe mandray le fahazavantsaina avy amin'ny fanahy masina de miasa ao anatinao ny fanahy masina manana le fifiraisana amin'i Jesosy Kristy dia miseho amin'ny fiovampo amin'ny fiovan'ny toetra de tonga vavolombelona de tonga de mandeha avy hatrany ary eto de mahafinaritra hoe tsy mila mandeha andeha tonga de hoe hitety tanàna ve fa eto tahaka nataon'ny Kornelio de namany sy ny tena sakaizany satria ireo ny akaiky anazy ireo ny olona akaiky anazy ireo no fanerasera aminy isan'andro sisa dia tsy nandeha lavitra izy fa ireo no nangony tao-tokantranony ary tena taridalana lehibe zay raisitsika zany ny amin'le famitana nyty iraka itya mialohan'ny andro lehibe n'Andriamanitra araka ny voalazan'ny faminanino amin'le Malakia toko 7 eny faranatreo ny fotoanatsika indray amin'ity sabata ity isorantsika Andriamanitra ny amin'ny afatra zay nomenatsika
milaza faminaniana manome faminaniana ho atsika Andriamanitra voalaza amin'ilay Malaky 7:7 de ny hoe indro aniraka ny Elia mpaminany eo aminareo izy de tsy mbola tonga ny andro Jehova ilay lehibe sady matahotra izy ampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka ary ny foniny zanaka ho amin'ny ray mba tsy ho tratran'ny fandringanana izy ireo. Dia faniriana de zao mba ho tanteraka aminao anie zany faminaniana izany ka ianao lay Eli zay iran'Andriamanitra hanao zany iraka izany amerina indray nylay ny olona ho amin'Andriamanitra ampody indray ny firaisana am' Jesosy Kristy ary indrindrandrindra hoe raha manao zany iraka zany ianao dia mba ho tanteraka aminao koa anie hoe ho vavolombelony fibebahana sy ny famelan-keloka zay le Luka 4:20 ny fiainanao manontolo ka dia ataona fanahy maro eo amin'ny Kristy ianao ary ny voalohany indrindra de ny ankonana ny ao tokatrano ka ao zany dia ho tanteraka le hoe ho vavolombelony Jesosy Kristy ianao ao amin'ny miainga avy eo amin'ny ankonana dia miparitaka zay le hoe tsara laza amin'ny jiosy rehetra izy teo amin'ny fireneny jiosy rehetra i Cornelio dia zay koa ne no faniriana ho amintsika tsiraray avy. Andeha isaraka ambavaka isika amin'ity sabata ity ary mirary ny fitahiany Tompo ho amintsika tsiraray avy. Vavaka isika rainay izay any an-danitro ianao lay raina ny lanitra sy ny tany tombotompotsaka ny mpanjaka miefany zavatra rehetra atolotray ho anao ry any ny dera sy ny lazary voninahitra mandrakizay ny tsy fafezana ny fisaninay ka mahatonga anay anoty anatry anao angatanana fona aminao zany ankehitriny misaotra anao satria mbola omenao taridalina mandrakariva avy amin'ny alalan'ny teninao sy ny fiasan'ny fanahinao mba amolavola ny fisainanay miatrika an'izao vanim-potoana sarotra amin'izao fotoana izao nambara teto fa tonga Eli mba ampody ny fony ray amin'ny zanaka vavaka manokana ny tokantrano amin'izao fotoana izao Jesosy mandalo fotoan-tsarotra de zavatra manahirana ny ankamaroan'ny ankohonana ary mahatonga ny tsy fisehoan'ny voninahitra ao any amin'ireny tokantrano tsirairay avy ireny jereo fomba manokana ny tokantrano tsirairay avy Jesosy io aoka ny fanahinao ny asa amin'ray mpianakaviana mba anehoany fitiavana amin'ny ankohonany ary mba ahafahany ihany koa mba mitarika ny ankohonana eo aminao ny mpianakaviana ihany koa de tena ho mpanampy tokoa ka mba ahafahany ankohonana atsapa ny fiderinao an-tsehatra ary ny ankizy de mba ho mpankatoho satria ny tontolo misy amin'izao fotoana izao dia mitarika ao amin'izany tsy fankatohavana izany ka ny fahazavantsaina avy amin'ny fanahinao masina io ny asa amin'ny tsirairay avy ka samy hanolotra ny fiainana anao ary indrindraindrindra ahafahany ho vavolombelona ny amin'ny fivampo zay omenao ka iseho ny voninahitra ao tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka amen. Amen.
Fatiko Jesu Atopoko ny fitiavanao Nefatiko raha izao tontolo izao no andray ny fahasoavanao Nefafantatrao ny arebeko sy ny endrananako Jesu ampidino eto ny fanahinao ampahendry ny olonao Jesu ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao anameloka raha izao tontolo izao tsy lazako ny fitiavanao efa fantatrao ny alemeko sy ny endrananako Jesu ampidino eto ny fanahinao ampahendry ny olonao Jesu Tompo eno ny vavakao ampo ohirao ny fanahinao anafanana sy ampahendana ary koa hitaridalana oresehoanio ny alemeko ny aino ny vavako Jesu ampidino eto ny fanahinao ampahendry ny olonao Jesu tonga eo amin'ny famehezana zay rehetra ifanarahantsika teo aloha isika ary ampitondraitsika amin'ilay lohateny manao hoe afatra ho amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Hitantsika fa lehibe dia lehibe tokoa lay iraka zay napetraky ny tompo amintsika kristianina dia zay voalaza ao amin'ny bokin'ny apokalipsy toko 4:12 manambara ny tokony tondrana ny afatry ny filazantsara mandrakizay zay tokony ho toriana amin'izao tontolo izao ka ambara etony amin'ny hoe amin'ny zay monina ambony tany sy ny firenena sy ny fokom-pirenena rehetra ary ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Zany tokoa no zavatra lehibe zay nakin'ny tompo tamintsika de ny mba ho iraka mitondra an'izany filazantsara mandrakizay zany isika. Hitantsika ihany koa fa lehibe noho izany anefa ny hoe toe-panahy entina mitondra an'izany iraka izany, entina maneho ny maha kristianina, ny toe-panahy maha kristianina mihitsy no tikambara amin'izany. Araky ny voalazan'ny tompo rahateo fa zao no ahafantaran'ny olona fa mpianatra isika raha mifankatia. Fa inona moa ny mety ho antony mahatonga n'izany tsy fisiany ny fifankatiavana izany, zany tsy fisiany ny fitiavana izany? Betsaka ireo antony mety ahatonga an'izany, fa antony vitsivitsy ihany no ambarako aminao amin'izao hariva izao. Marina fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny olombelona
dia nataony tsara indrindra izy, na teo amin'ny endrika ivelany na teo amin'ny rindra anaty, de nataon'Andriamanitra tsara isika. Fa kosa noho ny toe-javatra nitranga teo amin'ny Adama sy Eva, tamin'ny fotoana zay tsy nankatoavan'izy ireo an'Andriamanitra, de rava izany rindra izany, nanomboka nisy ny fikorontanana teo amin'ny endrika ivelany sy zay rindra anatin'ny olombelona. Nisolo ny fitiavana marina, ny fitiavan-tena. Pirofo tamin'ny andron'ny Noa zay tantara fantatritsika loatra, dia nitombo ny faharatsiana, nanomboka ny fikorontanana, ny akivina, ny toe-javatra sarotra tamin'izany fotoana izany. Ary na de nilaza ary Andriamanitra nanao hoe tsy amerina intsony an'izany safidrano izany izy, dia mbola tsy nino ihany ny mpiarabelona tamin'ny Noa tamin'izany. Zao tokoa ny voalaza ao amin'ny Genesis 1:12, mikasika an'ireo olombelona velona taorian'ny safidrano. Amin'ny 1 sy ny manaraka, ny tany rehetra de ray fanononana sy ray fiteny, ary raha ny findrafindra ny atsinanana ny olona, de nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona teo, ary nyresadresaka hoe izy andeha hanao biriky ka andotra azy tsara. Amin'ny 14, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo atsika, ka ny tampony ahatratra ny lanitra, de hanao zay azahoantsika laza, fandrao ely eny amin'ny tany rehetra isika. Ry havana malala, Andriamanitra ane ka nampanantena fa tsy amerina izany intsony, pirofo ny havana zay napetrany eny amin'ny lanitra. Kanefa indro ny olona fa maneo tsy finoana, maneo tsy fankatoavana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary io tsy finoana ny tenin'Andriamanitra, tsy finoana, tsy fankatoavana ny soratra masina io no mampikorotana ny tany misy antsika ankehitriny. No miteraka olana ao an-tokantrano, no miteraka tsy firindrana intsony, teraka ny akivina, teraka ny asosorana sy ny fanafitoinana rehetra. Amin'izao ariva izao, manahoana ny finoanao ny tenin'Andriamanitra, ary manahoana ny fankatoavantsika ny Baiboly, fa izany tompoko no fototra lehibe isiny ny korotana ankehitriny. Ireto misy toe-javatra manokana ateraka izany fitiavan-tena izany. Manjary misy lay hoe toe-panahy manavakavaka, lasa misy ny toe-tsaina manambony ny hafa ary manambany ny hafa. Io le lazaina amin'ny teny teknika hoe ethnocentrisme. Io ethnocentrisme io dia endriky ny fijery anankiray zay manisy kolotsaina ambony sy kolotsaina ambany. Ry havana malala, ao koa lay toe-panahy mibahana meloa, toe-tsaina mibahana meloa. Zany hoe manjary lasa misy sakana ny fitiavana, lasa misy hevitra mibahana meloa ao amin'ny dada, lasa misy bahana amin'ny hevitra meloa ao amin'ny neny, lasa misy bahana amin'ny hevitra meloa ao amin'ny ankizy, ny zanaka, zay manimba mihitsy ny fitiavana. Ary ny anankiray zay tena lehibe koa sakana amin'io fitiavana io, dia ilay lazain'ny mpandinika hoe
ankapobe anjavatra zany hoe le lazaina amin'ny teny teknika hoe généralisation zany hoe nahita ohatra malagasy anankiray izay mety ho naneo fihetsika masika angambo de avetrany de milaza fa ny malagasy rehetra dia loza be avokoa ry havana malala manimba ny fifankatiavana ireny manimba ny fitiavana ireny ny fanontaniana mipetraka de zao moa ve misy ny vahaolana amin'ity ariva ity raha toaka ao anatin'ny fiaramonina zay anjakan'ny korotana isika akivina vokatry ny karazana toe-panahy ethnocentrisme vokatry ny fitsaratsarana mialoha mety hoe fa lasibatry ny généralisation vetsika amin'ity ariva ity ry havana malala antso lehibe no men'Andriamanitra atsika antso amin'izao vanim-potoana izao ao amin'ny bokin'ny Korintianina 2 toko 5 ary ny 9 koa dia iraka solon'ny Kristy zahay toa n'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'ny Kristy zahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo antso ho amin'ny fihavanana tompoko zavatra tsy manavao atsika malagasy zany malaza amin'ny fihavanana isika ary tokony ho ampirisiny zany amin'izao vanim-potoana izao tokony ho fiaramonina malaza amin'ny fihavanana tokony ho kristianina malaza amin'ny fitiavana isika mba tsy ho mpitory any Kristy ihany mba tsy ho mpitory ny filazantsara mandrakizay ihany mba tsy ho mpamoaka demonia ihany mba tsy ho mpanasoa ny mpiarabelona ihany fa indrindra mitondra ny mariky ny fihavanana sy ny fitiavana eo amin'ny fiainantsika isika mba hanana fo tia toany Kristy amin'izao vanim-potoana feno akivina izao ry havana Kristy ane no lohany amin'izany iraky ny fihavanana izany ampiavana ny tany amin'ny lanitra Kristy ane no lohany amin'izany fitiavana izany kanefa tiako ny manambara aminao fa tsy isy fihavanana naoviana tsy isy naoviana ny fitiavana raha tsy manaiky ho faty aloha Kristy tsy misy ny fihavanana raha tsy nanaiky ho faty ny mpamonjy ary tsy isy ny fihavanana raha tsy manaiky ho faty ny kristianina raha tsy manaiky ho faty ny amin'ny avinavina raha tsy manaiky ho faty ny amin'ny fitiavantena raha tsy manaiky ho faty ny amin'ny ethnocentrisme rehetra ny amin'ny fitsaratsarapona rehetra ny amin'ny généralisation rehetra tsy tonga eo fihavanana isika raha tsy tonga eo fahafatesana moavonina va isika amin'ity ariva ity moave mba irinao ny ho kristianina marina feno slavrary ny antso de izao engane mba hanaiko ho faty isika ho faty ny amin'ireny karazana fitiavatena sy avinavina ireny ary raha toaka ekenao zany de ho tanteraka aminao zao tenin'Andriamanitra izao ilay vaky teny farany zay ho vakitsika ao amin'ny Salamo 4:20 indrindra ka ny 9:1 fa masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra fa soavana sy voninahitra no meny Jehovah tsy hiaro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy mandeha atraiza ry havana malala atraiza ny maha kristianina atsika
atraiza no foitsika amin'ny maha kristianina atsika, moa ve kristianina hatramin'ny fahafatesana isika, mba hampiavana n'izao tontolo izao amin'Andriamanitra, mba hisiany fihavanana ety ambonin'ny tany, anjakany ny tena fakatiavana marina. Tianao isy ao amin'ny fiarahamonina misy anao, ny orinasa misy anao, ny fikambanana misy anao ve zany fitiavana izany? Atraiza no fetra ny maha kristianina anao. Moa ve misy fetra tsy azonao arana hatramin'izay, ka isaky ny tongeo dia tsy kristianina intsony isika? Moa ve misy fetra amin'ny maha raim-pianakaviana, ka isaky ny tongeo dia tsy ray be fitiavana intsony isika? Moa ve misy fetra ny maha kristianina atsika, ka tonga olo-kafa isika isaky ny tonga eo amin'izany fetra izany? Raha tianao androany ny mba omen'Andriamanitra soa sy fiadanana, de mila kristianina feno ianao, zay tsy misy fetra fa mandramaty hatramin'ny farany ny maha kristianina atsika. Andriamanitra ny hitantsika, ka ho zava-misy eo amintsika tokoa zany fitiavana izany. Amen. Iarivavaka isika, misotranao zay Andriamanitro fa nomenao saina handinika sy ery anaovana hezaka ny mba ahatonganay ho kristianina marina manampitiavana. Tompo, miaiky izahay fa tsy tanteraka ary tsy lavorary, ary tsy amin'ny hery na mpahatanjahana fa amin'ny fanampian'Andriamanitra, koa hanampy anay kristianina, hanampy anay mpiarabelona eto amin'ity nosin-drazanay eto Madagasikara ity anenao, hanampy anay taranak'olombelona na havaiza ary na iza nenao, ka ahatonga anay ahay mifankaty. Aoka Andriamanitro ho zava-misy eo amin'ny tontolo misy anay ene izany. Raha eo mangata-pamelana izahay, raha toa ka mety nanana ireo karazana fomba fiaina izay nanakandalana ny fakatiavana, mety nisy fanapahan-kevitra zay nibahana ny fihavanana, nanimba ny fifandraisana taminay zahay sy taminay sy anao Andriamanitra. Tompo, aoka Andriamanitro ho esorina izany, ary manomboka androany dia hanana fiarahamonina zay anjakan'ny fakatiavana izahay. Ampio zahay Tompo, mba tsy hanisy fetra amin'ny maha kristianina, fa mba ho kristianina feno, mba ho kristianina mifankaty mandramaty izahay. Ianao ane Andriamanitro no andamina ny zavatra rehetra ao aorinan' zao fanapahan-kevitra izao, ka ho zava-misy ny bokin'ny epistily ho an'ny Korintianina, fa ho anay zay velona ankehitriny kosa, ka ireo vokatry ny fitiavana na fisehoan'ny fitiavana rehetra zay voarakitra ao anatin'izany de ho zava-misy eo amin'ny tokantrano kelinay. Aoka isy fiovana azo tsapaitanana eto amin'ity nosin-drazana ity, ka hitombo ny fitahiana ho an'ny nosinay, hitombo ny fahasoavana sy ny famindra-po amin'ity nosin-drazana ity. Andriamanitra o, betsaka ireo tonom-bavaka izay fa notononona teto anatrehanao. Engane Andriamanitro, ka hifidy fotoana sy fomba tsara indrindra ianao
hanatanterahana an'izy ireny, ka isy fotoana zay ijoroanay vavolombelona fa velona ny Andriamanitray ary ny hainy vavaka izy. Mitahianay Andriamanitro ka miarovanay, aoka mba ampamirapiratra ny tavanao aminay malagasy ianao, ka amindra fo aminay, ary aoka anandratra ny tavanao eto amin'ity tany ity ianao, ka ampitoetra ny fiadananao aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mametraka ny mandram-piona amintsika rehetra zay manaraka izao fandaharana izao. Zahay mirary koa ramindrary herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra, ho tahin'Andriamanitra sy ho ambininy avy indrindra amin'izay atao. Andriamanitra omba antsika mianakavy.